Ampitiavana indray tompoko lasy tompoko avy ny tsy tiako ny tokantrano amin'ity takariva ny alatsinainy ity ampanajana araka izany ho anasana ianao anaraka hatramin'ny farany vaovao atsika. Mbola isan'ny vaovao izay mbola misongadina aloha tamin'ity androany ity ny fizarazarana Antananarivo ho enina ka mahakasika izay indrindra no dia anokafantsika ary ny vaovao atsika amin'izao takariva izao. Taoriany ny fanapa-kevitra nentin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana, hitsipaka ny lalàna momba ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana. Mirakitra ireo komina manana sata manokana dia noraisy ny solombavambahoaka voafidy teto Antananarivo ho faminapa-kevitra tsara ireny. Fitohizan'ny fampiresahana eo amin'ny sanin'ny velona eto Andrenivohitra no andrasan'ny solombavambahoaka voafidy teto Andrenivohitra. Taorian'ny fitsipana nataon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny zoma lasa teo dia nanamafy ny solombavambahoaka Mamra Johnson voafidy tao amin'ny boribory tany fahatelo teto Antananarivo fa tsy tokony rotorontona ny fanatanterahana fifidianana saingy fandrafetana lalàna amin'ny famaly amin'ny etaetan'ny vahoaka ny tokony haravitra. Ilay izy aloha tsara marihana, tsy ny daty anaovana fifidianana no tena zava-dehibe fa ny fametrahana fanjakana tsara tantana, fametrahana zavatra mahapototra tsara zany. Ka rehefa lalàna ny hita fa ratsy tsy hatongavana amin'izay zavatra kely izay, aleo mihemitra kely, tsy mampaninona mihemitra kely ny fifidianana fa hampafiry ny fifidianana efa nahemitra teto amintsika moa zany. Inona ny tokony hamaika tsy maintsy anaovana azy amin'ny volana Jolay. Aleo manana zavatra tsara sy matotra, mipetraka tsara, izay zavatra ifandimbiasan'ny olona rehetra rehefa avy eo tsy izay zavatra tandrametaka no entina ametrahan-javatra. Marihana fa tsy nandany ity volavolan-dalàna voalaza fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ity ny solombavambahoaka 120 voafidy teto Andrenivohitra. Tsy fantatra kosa hatreto na hijanona amin'ny sata teo aloha ny komina Antananarivo Renivohitra na hiantso fivoriana tsy ara-potoana vaovao indray ny fanefana mpanantanteraka ametrahana izay lalàna momba vondrom-bahoaka paritra manana sata manokana izay.